korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriatafina Valina. Korana moraly amin'ny fifaliana be indray no androsanay ato tokantranonareo mpanaraka ny fandarana korana moraly isaky ny fotoana tahak'izao. Vahiny hafa indray no vahininay eto amin'ny plateau ny RDVHFF dia miaraba nisy valo mialada indray zany ny tenako izany moa zany efa fantatritsika Siriana Andriatafina Valina. Ny lohahevitra hoentina amin'ity androany ity indray dia mahakasika ny fanabeazana izay sady lohahevitra narosin'izy ireo moa hitako hoe tsisy maharatsy azy dia nakasitra na le lohahevitra avy hatrany angambany dia omeko ny fanontaniana amin'ny hoe famaritanareo ny mahakasika ny antsoina hoe fanabeazana. Iny ary dia valy miarabantsika mpanaraka ny tokantrano afaka miteny mafimafy kely tity. Dia valy miarabantsika ny tokantrano any mpanaraka ny fandaharana korana moraly ihany koa ary manao kopakopatanana antsika ihany koa izay manaraka ny onjam-peon'ny 97.2 FM sy ny Fahitalavitra TV HFF. Mahakasika ny fanabeazana moa ny lohahevitra iarahantsika amin'ny dinidinika androany teo ihany koa ny fanontaniana napetraky ny Siriana hoe ohatra ny ahoana izany endrika ny famaritanana an'ilay hoe fanabeazana. Amiko manokana aloha izany ny hanamaritako ny fanabeazana dia hoe olona tanteraka ao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Izay angamba no azoko eritreretina an'ilay fanabeazana hoe atonga ny olona anankiray. Fanabeazana moa zany na fitaizana atonga an'ilay olona anankiray na zaza anankiray olom-banina eo amin'ny tany amamonina. Izay angamba aloha no azoko hanamaritana ny hoe nandalo an'izay fanabeazana izay satria dia menao moa ray aman-dreny amaritako anaty tsotsotra izay fa mety mbola manana tenenina ihany koa ngamba ny hanamaritana izay. Mivonjy miarabantsika mpanaraka ny fandaharana korana moraly. Vonjy ny anarako voalohany indrindra aloha raha raisitsika ho fakafakaitsika ilay teny hoe fanabeazana. Teny malagasy aloha izy io. Ny fototeny be. Nampiana ino moa izy teo tsiry teny Saradro ana. Prof de malagasy moa zany vonjy. Dia avy eo nampiana ilay tovina famoronana anarana F any amin'ny voalohany miampy ilay fanatsaram-peo zay. Zao lehibe misy tanjona zany. Le tanjona no mipetraka voaloha hoe be. Ny be dia tsy milaza zavatra negatif aloha fa zavatra pozitif. Tsara be misy tanjona zany ao. Ho tonga tsara be amin'ny lafiny inona. Kely be koa. Kely be aloha tsy tena mitombona mihitsy zany kely be zany fa ohatran'ny sady tsy mivenao no any avaratra raha hiteny ianao hoe kely be aloha fa tsara be milaza hatsarana zany le hoe be. Dia be voalohany be ara-tsaina vo be ara-tsaina. Nisy olona ninona zany tao nandalo taiza iny nandalo teo amin'ny mpanabe izy dia lasa tonga be tonga ohatran'iny ara-tsaina ara-piaramonina ara-fahendrena lasa endry be izy na nandalo teo amin'ny mpanabe tsara izy zany lasa manankarena be izy ohatra dia nandalo tao amin'ilay mpanabe tsara izy zany dia nianatra tsara izy voaray daholo zany le izy miainga teo amin'io dia nahainy be izy nahainy be izy dia tonga teo izay nahainy be nandalo teo amin'izay mihitsy izy dia tonga zay le nandalo tany zay le hoe toeram-panabeazana dia misy koa le toeram-pibeazana. Ny toeram-panabeazana dia misy mpanabe ao dia ny toeram-pibeazana misy mpibe koa ao zany dia ibe ihany tiany malagasy mihitsy moa izay dia mipetraka ao anatin'izay le tanjona ara-tsaina ara-panahy ara-batana. Tsy hoe olona tsara nandalo fanabeazana tsara nefa iny olona mahikely ohatra. Enao zany mpibe mpanabe za
fa tamin'izah mbola nianatra tamin'izah mbola nobeazina dia nandeha nibe nandeha tany an-tsekoly ny be zany ankizy mianatra zany dia misy mpanabe ao manome an'le fanabeazana ho anazy zay zany mahatonga an'le rehefa antitra anao dididi lasa foabe zany lehibepiako foana le izy hoe lehibe eo a dia côté positif fa tsy négatif asa raha misy anampianareo an'izay indray ary le zaid le zaid aloha any amin'ny farana misy an'izay ny zaid le ao amin'le teny hoe fanabeazana sa lehibe ihany no tena raisitsika lehibe ihany no tena raisitsika fa le zaida zany any amin'ny litera malagasy dia misy ny atao hoe fanitafoteny fanatsara hasy teny zany le izy fantatra le resaka fanabeazana moa manantonata ke dia miteny mafimafy dia resaka fanabeazana zany ny tena mariana le ny akabetsahan'ny ankizy amin'izao a mivoana be daholy amin'ny resaka fitondran-tena na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiaramonina meratsy daholo le fifandraisan'ny ankizy na amin'ny olon-dehibe mifanena amin'ny ara-piaramonina zany hita mihitsy hoe mivoatra lasa ratsy fa sy tena fanabeazana normalina ntsony ngambana misy amin'ilay ankizy dia izay zany tiana ho resahana eto satria mba tiana zany mba ho tavaverina mba ho tonga amin'ilay tena hoe tsara tokoa zany le fanabeazana tsara zany ny ainan'ilay ankizy amin'izao satria mampalahelo le fomba rehetrarehetra iainan'ilay ankizy amin'izao e tsy mandeha amin'izay tena hoe ohatran'le any am-pianarana zany hoe tsy mandeha amin'le ohatra hoe fanajana na amin'ny lafiny hoe mpisampampianatra sy mpianatra na eny an-dalana tsy mifanaja ary hoe manaja olon-dehibe ny ankizy kely a tsisy tsony zany le ohatra zany le izy nefa raha ny tokony izy efa fahendrena malagasy zany le hoe tsika zany isany hoe nanana zany hoe tena hoe fanabeazana ankizy mibeazana ao an-trano zany tena hoe manala fomba mivoaka ny trano dia hita mihitsy ny hoe ankizy nianatra iny a dia hafa mihitsy ny fomba miaraka amin'ny mpiaramonina fa ny amin'izao zany efa mivoana be le izy zany hoe tianao tenena hoe ny ankizy nianatra zany ny hafa ohatran'ny taratra hita ho azy eny zany le izy ohatran'le tsy nianatra nefa ny raha ny sary hita saika nianatra mihitsy ara ny ohatran'ny tena hoe ratsy fitaizana angambany raha tena jerena dia izay misy natonga nandray an'ilay loha hevitra satria tiana hiverina amin'izay le izy satria ny amin'le resaka ny ampianarana ohatra zao na ny éducation fampianarana ankizy fahalalam-pomba ohatrany tsy dia misy tsony dia ny ao an-trano konkoa tsy ohatrany hoe varindriana zany sa hoe ohatrany hoe tsy dia mifampiresaka ve ny ray aman-dreny sa ohatra zany dia na le fomba fampianarana ankizy anaja olon-dehibe raha lasa ohatrany hoe tsy dia misy tsony a fa samy variana daholo zany dia izay mba tiana hiverina zany hoe le eo amin'le resaka fanabeazana araka le hoe be ny tenen'ny vonjy teo a ny tenen'ny didi koa le hoe ino misy teo hoe fitaizana n'le ankizy a mba ho tonga olombanina mety misy olana ve zany ny zava-misy mahatonga misy tanteraka ve zay tanjona ao anatin'le fanabeazana zay zany raha amin'izao vaninandro iainantsika izao zay ngamba ny mahitsitsy kokoa miarabantsika rehetra fitiavana no anarako le ny amin'izay sehatra zay zao a dia tsy tafapaka itsony mihitsy le izy satria mahatonga na miteny hoe tsy misy zany le fanabeazana aloha eo amin'le fifandraisan'le ankizy sy le ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny zao efa reraky mitady vola dia tonga vany dia matory dia ny ankizy koa tsy mitantara zava-misy dia zay saim-patany ihany ny ataony dia eo zany mampatonga an'le izy amin'izay tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony le zavatra iainan'le ankizy na ny tanory zako no anarako a dia miaraba ny tsika rehetrarehetra tatoko an-trano ato ihany kio a manohy an'izay resaka zay ihany le hoe fitezana fanabeazana izy teo
raha ny hoe ny fanatsarana aloha zany dia miainga avy any amin'ilay hoe ray aman-dreny foana no fitezana satria matetika rehefa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny izy mivady mihitsy no tsy miditra ao anatin'ilay hoe fitezana n'lay ankizy fa mety hoe variana amin'ny asa ny lahy raha matoko mety variana ao atokantrano amin'ny fikarakarana dia le ankizy avy eo mandeha ao anatin'izay mety hoe mahafinaritra anazy amin'izay tsisy tsony zany fifampiresahana dia eto azao aloha dia mahita hoe misy somary mifanipatsipaka ihany le hevitrareo satria ny antsony raha tao amin'ny didiny nandeha dia hoe fitaizany ray aman-dreny mba hahatonga le zaza olombalona nantsoina hoe fanabeazana raha miteny ihany koa hoe fanabeazana dia nandray isa moa fitiavana hoe fanabeazana misy idirana ray aman-dreny atao amin'ny Natalia misy idirana ray aman-dreny fa tato amin'ny vonjy indray tsikany saika resaka any ampianarana ny tena sa nohony aminao hoe profy fa saika tany no voizinao hoe be mpanabe pibe ny be ohatr'izay zany dia ahoana zany no tena mamaritra le fanabeazana zany amin'izay lafin'izay satria raha izay sary izay no hita dia misy karazany be le fanabeazana ny fanabeazana zany sara tsisy dia tsy haiko ny fanabeazana zany tsy hoe misy karazany fa misy anjara avy ao amin'ny ray aman-dreny mifampiankina le izy zao kosa nefany raha mizara ny andro toko-piainan'ny ankizy raha hoe mpianatra zao dia any ampianarana fa tsy any an-trano ny any an-trano zao matory ny atao any an-trano dada sy mama tonga any an-trano dia hoe mety hoe matory tsy mahafantatra akory ny ary le ray aman-dreny iny aloha zany anisan'ny anankiray atsoina avy any amin'ny ray aman-dreny misy koa nefa ny atsoina avy any amin'ny mpampianatra avy any amin'ny sekoly satria ny akabetsahan'ny sekoly amin'izao dia efa tsy dia manaraka loatra n'le disiplinina tsony ny antony lasa misy lalana mifian'le sekoly avy any ambony avy any hoe na le mpampianatra rany lasa miafy amin'le fitezana ohatra fotsiny amin'izany raha ohatra ka iresaksika hoe fitezana taloha zao tany ampianarana zay zao anisan'ny aran'izany kapohana rehefa manaonao foana fa zao mandany ianao mikapoka ankizy eo fa misy mitory ianao rehefa avy eo ny ray aman-dreny mihitsy aloha nitory ianao voalohany zay zao anisan'ny anankiray dia lasa le mpampianatra lasa misy mpianatra sa manohatra mpampianatra zay zao zavatra mitrango zany nohony amin'izy tsy nohony amin'le sekoly teo ihany ianao aloha amin'ny mampampianatra anao tokony voafehanao le mpianatra zay aloha anankiray raha any amin'ny ray aman-dreny matoa ny ankizy tsy matahotra mpampianatra voalohany tsy atahorany ny ray aman-dreny ka zay le anaovako hoe misy karazany zany le fanabeazana hoe misy an'ny ray aman-dreny dia misy an'ny fampiankina io misy koa tokony miara-miasa ny tena mety zany manara-maso ny any an-trano dia manao ny asa ny any ampianarana dia mila koa mifampiresaka le ray aman-dreny isaky tokony manokana fotoana zany ahafana fampiresana zany atao anatin'le tokantrano omena sehatra izy fampiresana aminao ray aman-dreny satria raha tsy omenao fotoana ry zany aiza ny tantarain'izay zavatra rehetrarehetra momba anazy mirabany tsika eto amin'ny plateau aloha dia mirabany tokantrano raha risa ny hevitra zany amin'izay mifanohy zany le fanabeazana ao tokantrano sy any amin'ny ray aman-dreny ny ao tokantrano amin'ny ray aman-dreny sy ny any ampianarana satria ny ankizy zao amin'ny ray aman-dreny dia avy eo mankany ampianarana tokony mifanohy zany ireo fa tsy hoe samy hafa satria ny andro toko-piainan'ny ankizy any ampianarana dia amin'ilay fanabeazana zay hoe ombako manana ny teny didi teo hoe beazina olombanina ray aman-dreny aloha tsy andeha hoe apita dia hitondra ny zanany hoe amin'ny ratsy zany fa tsy maintsy ho amin'ny tsara foana dia eo koa ny any ampianarana mampita hoe ny fianarana zay zavatra atao any ampianarana kanefa koa nefa ny ankizy koa rehefa melehibe dia miova koa ny sainy miaraka amin'ny namana ohatra nefa ny anapahakely n'izay teninao zay matoa zany ianao tsy nahafohy fotoana dia efa tsy hitaizany zanakao olombanina aloha ianao voalohany indrindra satria mila ianao manana fotoana omenao an'le zanakao fa tsy akinonao eo ihany zay fitiavana eo ihany zay madamy fitiavana fa ny zava-misy mantsy raha ny resaka mpanabe monsieur vonjy teo dia misy karazana mpanabe anankiroa no nyteneny teo dia ny any ampianarana dia ny any atokantrano nefa ny teraha iadiny monsieur vonjy amin'ny mampampianatra anazy dia le fiarahamonina koa
anisan'ny mpanabe anankiray koa ny fiarahamonina zay tsy voaresaka Ohatriny ahoana ny anazavanao an'izay hoe nanazavako hoe mpanabe raiky koa ny fiarahamonina na dia nanabe ary ny any an-tsekoly na dia nanabe ary atsika ray aman-dreny ka eo amin'ny fiarahamonina izay hitoeran'le ankizy misy zavatra tsy mandeha amin'izay loany ny hitany iarany amin'le namany sy ny eo amin'le fiarahamonina malakilaky kokoa ny andraisany an'iny satria matetika atsika sy ray ataoko hoe miresaka atsika ray aman-dreny ohatra hoe isaky ny rava-miaina dia mba misy adiny ray resako amin'le zanako ka le tany le ataoko hoe voafetra ihany ny tany fotoana iresany any amin'ny mpampianatra any zany hoe manatombotombo kokoa zany ny iresan'le ankizy eo amin'ny fiarahamonina raha mitany any amin'ny ampianarana sy eo amin'ny ray aman-dreny nefa eo amin'ny fiarahamonina nefa ny tena zava-dehibe satria eo ny ankizy no manomboka mandray an'le namana ina zany tomponantoka indray amin'izay fiarahamonina zay eto zany tsika zao mahita karazana fanabeazana fantelo indray dia iza indray zany ary ny tomponantoka amin'izay fiarahamonina zay eo amin'le fiarahamonina aloha hoe iza marina ny tena tomponantoka amin'ny fiarahamonina eo no ahitantsika karazana fanabeazana samy hafa satria raha ny be ohatra nanabe anao any zanaka anao hoe raha misy olona eo anoloanareo ohatra dia mba manao vazafady ianareo eo an'le olona raha misy olona ndehibe tokony andehana anao ry miaraka amin'ny namany izy ohatra hoe milalao eo an-tokotany eo jereny le namany tsy nanao an'le azafady an'le olobe eo akaikiny eo dia everiny fa hoe mety koa iny le nataon'iny namany iny dia malaky miampita izy satria samyny ankizy izy dia malaky tafita kokoa ny afatra samyny izy samyny ankizy raha mampita aina aminao amin'ny ray aman-dreniny satria izy miara-mitakosina eo foana izy sy le ankizy samyny ankizy miara mitakosina eo ka raha nisy ray aman-dreny anankiray zany tsy nafehan'le fanabeazana n'ity zanany anankiray ity dia moramora kokoa ny andraisan'le zaza anankiray zay tsy nanana zay marisaresa fanabeazana an'le zavatra anankiray amin'ny samyny ankizy eo ihany koa ka zay ny tenako hoe eo amin'ny tontolo mpiarahamonina eo samy manana amin'ny fitezany le fiarahamonina zany hoe raha zay zany zao nefa nijereko dia tomponantoka voalohany amin'le fanabeazana foana dia ny ray aman-dreny satria ny vokatry le ataon'le ray aman-dreny ihany tsy maintsy mipita ho azy amin'ny fiarahamonina ekeko mihitsiny ekeko mihitsiny hoe l'homme est naturellement bon mais la société qui le détruit zay mihitsy le izy fa saingy tsy dia hoe zay fa zao tena hoe tsara zany io zazakely io vao teraka avany anaty kibo avany dia tsara io tena tsara be io fa le fiarahamonina ny nanimban'io iza le fiarahamonina voalohany le ray aman-dreny ny fiarahamonina voalohany fiarahamonina faharoa ny sekoly ary ny fiarahamonina fahatelo fiarahamonina io fiarahamonina le tenenareo le fiarahamonina le petite société kely manodidina kely eo fa reo nefa tsy manana tsy majorité ny taon'ny ankizy ny taon'ny ankizy any amin'ireo fa rehefa voabe anao teny mbola kely ny ankizy ao amin'ny ray aman-dreny any ampianarana miara mifery eo dia mandeha ho azy ny any amin'ny fiarahamonina ny application no atao any amin'le société application fampiarana an'le zavatra ny raisina atao amin'ny ray aman-dreny dia fampiarana an'le zavatra ny ratovina tany amin'le toeram-pibeazana za zany tsy mbola hiteny hoe toeram-pianarana fa mbola samy hafa koa zany atao hoe fianarana sy fanabeazana zany ny fianarana dia fahaizana noho ny ratovina atao fa ny fanabeazana fahendrena noho ny ratovina atao dia aiza miandrato an'le fanabeazana miaraka daholo ireo zay le hoe toeram-panabeazana ny sekoly sady manovo fahalalana ianao no manovo fahaizana fa tsisy dikany aloha ianao raha ianao ny voalohany eo ampianarana nefa ny ianao maditra be kanefa no azy zay iverenako le teniko tamin'ny voalohany hoe tsy le hoe tsy pahako aloha le hoe ny olona tsara hoe voabe zany moa zany ve fiteny moa zany hoe izy zany dia ny olona nianatra ozy izy moa teny Natalia dia Natalia sa Natalia dia nefany matetika ianao mihitsy zany itodian'ny fanontaniako satria ianao tena mpampianatra ianao nefany matetika amin'izao moa zany amin'izao vaninandrontsika izao saika reo ankizy heverina fa nianatra mihitsy no ratsy taisa tsy voabe nefa ianao mpibe za tena manaiky an'izay ny antony efa tsy atahoran'ny ankizy tsony ny mpampianatra amin'izao efa nisy lalàna mivoaka zany satria inona ny atahoran'ny ankizy voalohany indrindra aloha kapoka zao nefany na hitabataba eo ary ianao nga ianao misy miaino
fa kapoka ihany a zay ny atahoran'ny ankizy ary rehefa nyray aman-dreny ihany manana fahefana ikapoka ny ankizy enao zany zao tsisy mihaino any ampianarana am'izao koa raha ny ray aman-dreny efa tsy mahaza mikapoka ankizy tsony a efa nisy tranga ohatr'izany mihitsiny hoe za aloha mbola mikapoka raha iza efa nisy tranga ohatr'izay mihitsiny hoe mikapoka ny zanany izy a dia nalain'olona sary dia avy eo voaka ny Facebook dia lasa voatoratra ahoary zany tsika hitodika amin'izay teninareo zay hoe kapoka ny anabeazana anazy dia tena hoe zany hoe rehefa tsy maintsy hoe tsy azo atao ary zany le kapoka e dia potika ve zany le fanabeazana zany hoe ny olona neverina zany hoe ny olona rehetra zay tsy voakapoka zany zao tsisy olombanina raha zay resaka saran'ankizy taloha zao ohatran'izany mihitsy aloha tena ilainy fianarana satria rehefa voakapoka matahotra ho voakapoka ianao dia mianatra tsara ohatry ny hoe ataonao daholo le zavatra tokony atao rehetrarehetra satria matahotra n'le kapoka ianao inona zany tena hoe hitanareo voka-dratsy zany amin'izao mahakasika an'le fanabeazana fampitana an'le fanabeazana tsy tafita fa inona ny tanjona tiana apita amin'le izy ny tanjona tiana apita zany dia mba hoe olombanina mihitsy nle dia ahoana no ilazana hoe tsy tafita dia tsy tafita le izy satria mbola manao ny ataony foana le ankizy zany a na misy kapoka na tsisy kapoka tsisy hena maso tsony zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'izay zany nitazomiko kely hoe tsy tafapita le izy satria na misy kapoka na tsisy kapoka ka manahoana indray zany nareo anatrehale hoe le ray aman-dreny mihitsy raisiko ohatra eo amin'ny fiarahamonina ozy izy didity eo le ray aman-dreny mihitsy any no mitangorona amin'ny andro atoandro manao karatra eo atokotany misy idiran'le kapoka amin'le ankizy ary ve zao zany satria le ankizy zao raha mijery a dia fantany zany dia hoe ny fantany zany dia hoe rehefa mba tsy mianatra koa zany a rehefa lehibe a dia mba etsy koa zany a manao karatra fa mahazo vola be dada sy neninay eo mahita ihany koa le ankizy hoe raha miresaka le ray aman-dreny a dia mandeha ny teny dratsy dia rehefa mandeha koa zany fotoana sisisa zay fiteny koa zany zao ataoko zany zao ny tiako tenenina amin'izay zany dia hoe nareo manko zay ny teny teto hoe ny ray aman-dreny tokony ho apita amin'le zanako hoe ohatr' izao ny atao manahoany nareo anatrihan'izay indray raha tena le ray aman-dreny tokoa ny fototry le fanabeazana manahoana indray manoloana an'izay hoe ohatra hoe zay sarina meko zay fanabeazana ve zany hoe miara manao karatra masony ankizy manao domy tonga dada amin'ny alina mamilava dia hain'le zaza hoe hay mety ny mamy fa rehefa tonga dia voaineny ny trano dia matory dia ohatra izay ratsy be mihitsy zany ny fitaratra omeny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao indrindra amin'izao vaninandro zao zany tena zay jerenao rehetrarehetra zany antiako tenenina teo amin'le resaka reo mihitsy hoe ny ray aman-dreny ny fototra amin'le fanabeazana ho avy eo mihitsy le resaka dia rehefa hitany zany a le ray aman-dreny hoe reto ny zavatra dia reto ny zavatra fitaratra hitanao zany a tokony ireo ray aman-dreny reo fitaratra voalohany ho an'ny ankizy ao anatin'ny tokantrano ka rehefa mahitany hoe zao ny ataon'ny dada sy neny manao karatra manao miloka misotro toaka dia ataony koa iny fa rehefa tsy manao dia aiza le kapoka nampimenimenina nareo ary amin'izay sary zay satria ozy nareo enao zay fa ho an'ny zareo reto hoe le izy tena andravana le kapoka zao araka-draina na ray aman-dreny mikapoka sy ny sisa ary nyraisankely any zay tenin'ny seriana zay zao a ny any ngamba dia taritoko any amin'le taloha ataoko hoe fite azoko tsara mihitsy le tiany seriana tenena satria hoe ahoana ianao amin'ny ray aman-dreny indray zany a amin'izay raha nyteny seriana zay dia ny ray aman-dreny mihitsy a manome fitaratra ratsy eo amin'le zanana ka ny tiako taritana ny saina mantsy dia amin'le fitazaina taloha sy ny ankehitriny amin'izao zany tsika ohatrany hoe atao hoe efa zatra zavatra moramora ve angamba no azo kilaizana anazy satria raha eny amin'ny mahita zany a mifomba sy fitazaina taloha sy ny fitiavan'ny ray aman-dreny taloha tsy mitovy aloha ankehitriny satria raha hoe tena misy mantsy hoe narary anahy io zanako io ohatran'izany soatran'izany fiteny taloha zay a fa amin'izao zany a efa tsy ngamba ataoko hoe efa tsy marary an'le ray aman-dreny tsony ve le zanaka aloha fa raha ny fitazaina taloha mantsy a dia nametraka izy hoe
na dia tena tsy nanako hanina ary ty dia ataoko izay atafitan'ity zanako ty amidy daholo ny tanimbary amidy ny omby mba hiakaran'la zanany zany hoe nanana an'izay fitiavana zay zany le ray aman-dreny taloha ahafahany zanany ho tonga amin'le toerana anankiray hoe io ny zanako fa tonga olombanina fa amin'izao indray zany a ataoko hoe efa tsisy fitiavana anaka angamba tsy fitiavan-janaka tsony zany angamba ny ray aman-dreny zao tsy fitiavan-janaka raisikoanao tsy ray aman-dreny taloha za zaho ray aman-dreny akehitriny ray aman-dreny akehitriny za fa nisy le zavatra nataony ray aman-dreny anataloha efa mahitainao makany am'le akonanao hitako hoe nisy nety ohatra hoe taloha zao za zao raha ohatra hoe miravana mpianarana dia ray aman-dreniko mihitsy no micontrôle ny kaheko hoe sao dia misy fampiasana ao amina tamin'izay mantsy na mbola teny gasy io fampianarana sao dia misy fampiasana natao tany an-dakilasy ahoana ny kajinao ahoana sy nrehetra dia le ray aman-dreny misy hoe mba manadina lesona kely an'ny zanana fa misy koa le ray aman-dreny amin'izao efa tsy tia zanaka satria tsy nirina le izy fa accident dia nateraka dia eo amin'izay mipotra na famonoa na filokana dia hita ampiseho an'le zaza daholo le zavatra rehetra satria zaza nirina le izy eo amin'izay ray aman-dreny taloha izay ary ny teny didity hoe raha ny taloha ary miara-manao hoe lohanareo miara-nanao hoe zany hoe tena niara-ny ombon-kevitra tamin'ny didi nareo hoe ny taloha monsieur vonjy ve aloha ny ombon-kevitra tamin'ny didi misy tsy ombonako alefaso aloha le tsy ombonanao ary misy kosa nefa ny lafiratsiny kely amin'le fitezana taloha zao ny ankizy tsy manana zo ny ankizy isafidy raha na efa lehibe zao ohatra feno 12 taona le ankizy vavy ohatra sy le ankizy lahy dia anambady izy fa ny ray aman-dreny no misafidy riny anjaranao tsy mety io ohatran'izay le izy tratran'izany ve anao za aloha tsy tratran'izay fa tena zay mihitsy le fiainana taloha nampiatra an'le hoe lova tsy mifindra dia tsy maintsy manaiky an'izay didy jadon'ny ray aman-dreny ny ankizy zay kosa aloha nisy taloha kanefa tsara raha mitamin'ny ankehitriny fa amin'izao mipetraka hoe droit de l'enfant droit de l'enfant droit de l'enfant droit de l'enfant 5 le respect an'le enfant vers aux parents sy ny enseignant lasa simba noho ny avy eo ny antony iza nanimba anazy la première société iza le première société le ray aman-dreny le ray aman-dreny ny voalohany indrindra kosa aloha nanimba an'le zanany voalohany samy misy tsy mety daholo zany na ny talona ny ankehitriny kanefa raha samy moindre maritsika ka raha raisiko amin'ny monsieur vonjy inona zany no préférenao kokoa inona zany hoe le taloha ve ny nety raha mitamin'ny ankehitriny amin'ny masitsika mijery ankehitriny hoe le taloharehefa samoratsy ihany aleo le taloha eo amin'izay ary nety zany tohiziko amin'izay ny fantany ny teninareo hoe le taloha mbola mety satria na intsy mihitsy moa didiny teny hoe mahatonga mba olombanina le taloha ohatrany amin'izao zany eo amin'izay le fanontaniako hoe raha tonga olombanina ary le zazany be azina taloha maninona ny tsy hainy maha olombanina ny zaza taizany ankehitriny raha tena satria laza hoe ohatrany hoe azo atao hoe ny réussira zany le fanabeazana taloha enao zao tena nitazona hatrany amin'ny définition anao mihitsy hoe ny famaritanao tamin'ny voaloha dia hoe ny atao hoe fanabeazana dia ahatonga ny olona ho lasa olombanina dia mbola nataonao koa hoe fanifitaizana teo aloha reny mba nahatonga ny olona lasa olombanina dia nitovitovy daholo amin'izay nareo dia ny afarany monsieur vonjy moa na nitsipaka anao ary dia niverina any efa rehefa samy anina aloha le taloha fanontaniako amin'izay ary dia hoe raha tena nahatonga olombanina le taloha dia tokony misy olombanina be dia be aloha zany nitsangana vokatry le taloha dia maha olombanina azy zay maninona izy ny tsy namoaka olombanina fa lazainareo indray ankehitriny fa lasa misy lesoka le fanabeazana ka angatsy le navoaka le tany aloha ihany reto mitaizy reto le taloha zao le tarigetrana le taloha zany tena mivoaka olombanina fa rehefa tafavoaka le olombanina amin'izao lasa mahita
mahita zavatra miova zany a amin'ny fitezany ray aman-dreniny azy taloha tsy ampyve zany teny lasa le madamin'olo anazy olombanina taloha zany a le lobe azy na olombanina iny a tsy mamindra lasa miala micro aloha rehefa miteny tsy mamindra an'le zavatra fitezana azy de matoa izy tsy namindra tsy vanina ane zany izy tsy olombanina izy satria raha zany olombanina zany amiko a tena hoe tsisy kanina lafatra tafita tsara mihitsy ny zavatra rehetrarehetra de tsy possible mihitsy hoe zana ndray zavatra tsara tena lasa vanina de hoe tsy afidrako amin'ny mesevonjy le izy fa zavatra hafa ndray no avoakako tsy tadidiny tsony zany le na manina tsy tadidiny ny anao raha fahitako azany eo amin'le vanim-potoana tena fahitako anazy le fiovana le vanim-potoana satria raha ndray aman-dreny zao taloha manana fotoana manokana amin'ny ankizy taloha eo amin'le ray aman-dreny taloha zany fotoana manokana fitiavana fanakaiky kokoa zany a ny ray aman-dreny taloha sy ny ankizy amin'izao fa raha hoe na lasa ray aman-dreny ara le ankizy no be azona olombanina taloha eo amin'le vanim-potoana zany no fahitako anazy mampiovana azy satria hoe le amin'izao zany a efa mifantoka amin'le fitadiavam-bola fahaserana ny fiainana ny ray aman-dreny amin'izao tena hoe eo ara ny etaetana hoe tehana be tsara n'le zanaka de sakana n'le fotoana satria tady vola miala maraina be a de alina be fa tonga ohatrana tsisy tsony ny fifampiresahana fa enao nefa raha le olona taloha tsy possible hoe tsy nitady vola koa ny ray aman-dreny tady vola zany ny olona taloha fa ohatrany hoe tsotrany amin'izao ohatrany hoe le vanim-potoana mihitsy zany tsy mitovy zao zany efa miazakazaka be fa tsotrany ny olona taloha na nisy raha ny fitadiavana taloha manana fotoana foana zany ny ray aman-dreny a anarahany maso ny zanany fa zao tsisy fa zao a ohatrany hoe miala ny firy maraina de alina be anao vao tonga de na misy raha nyfiaraha misakafo amin'ny ariva de samy mitazona telefona samy variana amin'izay mahavariana anazy samy eny misy anazy any tsisy tsony zany le fifampiresahana ohatrany hoe variana amin'izay de eo amin'izay mahatonga le ankizy hoe mivona amin'izay ave satria tsy tafapita tsony zany le fanabeazana fa hoentin'le fiainana hoe rehefa misy sakafo de mitafiny ankizy de mianatra ny ankizy tena olana zany a zay nikajany ray aman-dreny amin'izao hoe rehefa misakafo ny zanako a rehefa mitafy a rehefa hoe milamina fiainana de zay foana fa eo amin'le hoe fanabeazana maha-olombanina ohatran'le taloha zany a lasa tsy misy nefa ny hoa everena koa hoe raha tsapany fanahavanina azy ny zavatra nitaizanana azy a de automatique zany ho gardieny ka tsy hitany zany ndray aloha zao mandray any siriana zay raha ndraisiko hoe ny olombanina taloha ataoko hoe nisy ihany ny olombanina taloha na de atao hoe rairay ary tsy eo amin'ny fiarahamonina zany mba nisy miaina indray nisan'izy zany le eo amin'ny fiarahamonina raha le sitanao hoe eno aloha le nanakorinan'le olombaninakorinan'le fanabeazana nisy raha ihany ta ohatra hoe tagna ohatra hoe le loha lasa tsy mety ndray raha zay ataony dity zay satria lasa ohatrany hoe amin'izao koa nge mba misy mparomanao tsara ohatrana ohatra amin'le zanako mampita tsara an'le izy azonao za koa zany ohatran'le taloha ihany le ataoko fa zao taloha tena le majorité mihitsy a no manao an'le tsara ho an'le zany fa zao le olonaatsika miteny zao ma tsisy olombanina tsony satria rahanohony mesevonjy aloha nanao boka hoe ahoana moa ny anananao olombanina na ny fiangonana ary ve miteny hoe tsisy olombanina de ahoana ary ny ananantsika olombanina lefavatika nge zany dite anao teniteny a de nanomboka tsipaka siriana hoe aiza le olombanina taloha le olombanina taloha tiako hoe efa nisy ny etapy efa maty zany le olombanina taloha maty ahoana izy tenena zany hoe maty le ray aman-dreny be taloha de nisy le zanaka ndray taranaka zao le olombanina taloha zao napepita tany aminao zao le izy taloha zany portable taloha tsisy kiraha le teneny hoe loka
lotsika sy ny maro samihafa sy ny maro samihafa ataoko hoe tatiorina zany a ny tsiry daholo zay rehetrarehetra zay eto misy rami eto misy loto nisy ny sigara nisy ny tsika manana le fiovana mihitsy no natonga zay zavatra zay hoe lasa misy am'izao fotoana zao lasa mahay tsika manana olana io a tsy hoe olana le ray le dada sininy teo aloha azonareo fa le dada bisy bebe ny lamina tsara fa teo amin'ny dada sininy amin'izay zany hoe teo amin'izay a napita dada sineny le napita tao amintsika azonareo eo amin'izay zany hoe le avao am'le deuxième génération nakaty am'le troisième génération misy lesika zany eo inona ary natonga an'izay olana zay natonga an'izay de zao zay le hoe mandroso ntsika mandroso mihemitra fa mihemitra inona tao anatina vanim-potoana re inona ao anatina génération inona ao anatina vanim-potoana le tianareo tenenina hoe lasa nampiova an'le zava-nisy le resaka lamaody zao ohatra raha isytsika zao le fiarahamonina mihitsy ataotsika zao maka ohatra zao tam'izany fotoana zany raha tamin'ny andro ny taona empolo zany a mamenatra be mihitsiny zany hoe misy dada de miaraka am'zanany vavy manao pataloha enatra be zany marina mihitsy zany azonareo le izy de nefa atao rindrina kely an'izay a nandeha am'izay ny paty telefony azonareo alohany ambany aty arina am'izay a lasa slim le izy mity daholo de avy eo a nefa rany patakoro azonareo short aloha de zay mbola tsy haiko aloha hoe inona nefa rany io mbola tsy haiko aloha inona nefa rany io fa manay ao miakatra le izy manay ao lavalava fotsiny anaovany ny ambany fotsiny zay resahako zay fa ny ambony zany mo aloha tonga de le aty arina ny tenena ohatrany hoe andeha ho any naty piscine ve sa andeha ho aiza de inona no mahatonga le fiarahamonina eo ihany fa eo koa le fandrosoana netiny zareo mpanjanaka eo ihany koa zay anazay fa hitrareo am'le mpanabe faefatra ndray zany tsika misy vonjy satria ray fa voalazantsika teo ny ray aman-dreny ny any an-tsekoly ny eo amin'ny fiarahamonina mpanabe faefatra ty ndraiky taona aloha mbola tsy voavaly a fa misy inona le averinareo foana hoe vanim-potoana mahatonga an'io de inona tena nisy zavatra bitsaka be n'io fa le fiovana zany eo am'le fiainana mihitsy le zavatra tonga teto zany hoe le fiovana le zavatra tena n'le kolotsaina zany hoe le toe-tsainy malagasy mihitsy raha fandiniko anazy manokana hoe le toe-tsaina mahamalagasy atsika mihitsy no novana satria efa nanana atsika zao ohatra toe-tsaina malagasy ozy izy didino vainatanteraka mihitsy za zao miresaka fanabeazana eto aloha tsy gasy fotsiny fa manera-tany mihitsy angambany ie de ahoana indray zany mahatonga ny hoe satria raha ozy izy ianao hoe novaina le toe-tsaina novo de misy ny tendray satria tsika ny zanahana sy ny sisy de hoe lasa nanaraka le toe-tsaina vahiny ve zany le tianareo tenenina sa le kolotsaina miditra le avany velany mihitsy madame Siriana inona indray zany natonga le avy any ivelany ary le raha za zao raha mijery hoe le avany velany any sy teo anatin'ny karazana raha resaka hoe internet sy ny zavatra maro samihafa amin'ny Facebook de lasa nitatra le zavatra hitan'ny tanora na ny olon-dehibe mitay zara de maro ny zavatra miboaka atao de manenjika ny daholo ny firenena rehetrarehetra lina hoe zao indray ny fivoarana mipotrany de lina daholo ny firenena rehetrarehetra hoe zao indray ny fiovana miseo de mite anaraka ny daholo ny malaza varina mijery an'iny de miaraka ny foana de adina no ny ray aman-dreny koa nanaiky an'le zavamisy nanaiky an'le zavamisy mihitsy ny ray aman-dreny koa zany tonga de nanaiky inona le natonga azy nanaiky
eo indrindra moa tsika zay satria inona tonga le ray aman-drenina anaiky eo lay igerena kely raha ny ampy manokana aloha tsy haiko na hitovy heritreritra nanana reo satria mbola misokatra be ny adihevitra atsika le hoe natonga le ray aman-drenina anaiky a dia eo le nyteneniko voalohany hoe efa tsy mapaka mamizanaka ntsony le ray aman-dreny raha ny amiko aloha zay a efa tena tsy mivaky lohan'lay zanantsony izy nandeha ho any amin'ny lalana tsy izy ihany ary a izy ndray koa ary ohatrany hoe nanampitrotraka an'le fitazaina an'le zanano andeha ho any amin'ny lalana dia iverenako amin'izay ary le teny didi teo fa saika hamoaka mpanabe hafa indray didi eo indrindra mantsika ho ahy le hoe aviaiza mariny ty zavatra ty miara-mandinika itsika etsy hoe mpanabe anaky efatra ho azy telo aloha nefa voaresaka hoe ny any an-tsekoly ny any ampianarana andray aman-dreny eo ihany koa ny fiarahamonina ihany koa mbola hoe voabango isan'ray aman-dreny ihany koa ile tao amin'ny fiarahamonina ray aman-dreny fa efatra zay tsy voaresaka atsika ngamba dia ny hoe ny fiangonana ihany koa mbola ray aman-dreny koa ny fiangonana ka ahoana ho a ny afatonga atsika hoe ireasira mba ho tonga an'izay olombanina zay nefa na ny fiangonana koa ary manaiky an'le ritme n'le tanora ihany koa zany hoe io tsisy olomarina fa sampanota zany hoe le ray aman-dreny natenaina le faefatra tena hoe atao hoe itsiketsika ialoko aloha fana mihitsy zany hoe tia ny tena ray aman-dreny tena lehibe tia io lay arinanay le tena basiny zavatra rehetra le tompo mifananarana tokony ampitany amin'ny ankizy ary manaiky hoe nanana fahotana koa nge tsy mampaninona ko zay aloha hoe raha malala fa ianao voaka miditra be satria ianao zao tamin'ny voalohany teny hoe olombanina mihitsy ny olona nitaizana tamin'ny taloha rehefa nyteny ianao amin'izay hoe koa aiza le olombanina tsy namoaka olombanina toy izy indray ianao hoe ka misy olombanina tsirairay ihany any dia aveo indray ianao manao hoe dia aiza indray le tsirairay ka ny fiangonana mihitsy no teny fa tsisy olombanina anao zany hoe inona feny zany raha ny fiaina aloha zany raha ny afanokana aloha raha hoe am'izao tsika aloha bangy tokana aloha raha ny fiheziko ny anao zany ohatrany tsy ahitana an'le olombanina tsony teniteny fotsiny zany ianao teo iny misy raha tamin'ny fotoana taloha misy am'izao fa tsy majorité misy le olombanina za io zao teneniko anao za olombanina matoa hoe manaiky an'izay za manaiky an'izay misy ny olombanina misy olombanina misy fa tsy fara tena mitenana hoe tsisy dia zay ndray tena inona tonga le olombanina lasa azo atao hoe lantamingana zany raha hoe ataontsika an'izay le izy efa lantamingana satria vokatry le lamody satria izy ianao hoe lantamingana dia ianao lantamingana moa zany tiako tenenina fa ianao nefa milaza ny olombanina vitsanisa zany ny olombanina mba tafajoro dia reo tafajoro reo indray ara imehezana indray ara reo hoe iny tsy mandroso le manao tsara zao ny mehezana am'izao satria hoe tsy maharaka ataontsika zao ohatra zao misy olona miaraka eo samy olon-dehibe foka sigara inona moa ny tsirony amin'le sigara tsisy tsirony fa mba hoe way mifoka tena dramanao za tsy nanandra za aloha tsy ao anatin'izany fa raha tamin'izay ny aina aloha tamin'izay taloha aloha dia mahita an'izany dia mahita an'le olona mifoka dia mba manandrana dia ahoana zany ny tsirony dia ohatrany hoe tsy maheno tsirony aloha fa dia mba hoe mifoka ny olona dia mba mifoka raha tamin'izany fotoana fotoana lasa zay hoe tena mba mifoka ny olona dia mifoka ohatran'izay le izy tsy hoe misy zavatra maliana be fa mba hoe ataon'ny olona dia mba atao rehefa tao anatin'le tsy olombanina koa ianao zany taloha dia inona indray le na olombanina anao ary tonga dia sotiako na olombanina nalo alefaso mihitsy ka avalio mihitsy iny na le na olombanina na zany a lasa mivavaka be dia be nefa ny fivavahana fiangonana dia didito ny teny hoe tsy maintsy manota ozy fivavahana dia maninona ny anao reriny no ka ny anao kosa ny amin'le fivavahana tsy maolombanina no andehako aiza le izy ary ao amin'ny aosoa any aloha raha zay aloha dia marina dia tena hoe olombanina
tena afaka tam'le tena hoe tsy vanina zany taloha ka eo matsoale discussion antsika kely azy mese vonjy any mihitsy angely tiako atongavana azy mese vonjy le izy le hoe raha io matsony nilavinareo le hoe tsisy olombanina fa za zany tena raha am'le zao ankehitriny zao zay zany natao tomba maso de efa tsisy tsony le olombanina fa le hoe ratsy ny betsaka fa le hoe ianao na zao ary nazao ary nytezain'ny papaka sy mamako efa tao anatin'le tsy olombanina tsony zany hoe voakilasy tsy olombanina zany aloazany hoe efa tsy nahitana tsony zany le olombanina fa aty aoriana vao hoe hitohitra indray le olombanina sady amin'ny endriny hafa kosa amin'ny endriny hafa fa raha hoe zao zany ianao hitaratra banitokana eto Madagasikara efa tsisy tsony ny olombanina fa raha hoe ampidirina olombanina ho isan'ny olombanina de misy ny lalana anankiray afahana miditra ao anatin'izay olombanina zay izay teneninao teo zay satria misy le olombanina mipoitra am'izao tsy ohatran' le fitezana taloha tsony hafa ny taloha hoe olombanina fitezana taloha hafa mihitsiny fa ty olombanina mipoitra amin'ity zao tsika miteny aty zao hafa mihitsy koa sady hita hoe tsara tsy azo nareo ve zany nareo zany zao efa lasa mivadika sujet mivadika olombanina indray nareo fa tsy hoe tsy vanina de mitovy daholo ve nareo reo aloha hoe olombanina afahantsika mamboatra le ajevitra mihy zany tsy mbola vanina tsy sanatria hoe hidoka tena Basa kosa zany zay efa raha malala de zay sakolo olombanina le famaritana indray le olombanina raha ny ana manokana zao aloha zao de nitezaina na tena hoe tao anatin'ny famehezana be nefa na voafery tsy afaka mihitsy raha tsy tafiditra tao amin'ny aosoaza satria za tena hoe mpivaro tena akolaka papako sy mamako masika be tsy tafavoaka an-trano zany ianao fa tsy maintsy mahita motifa elanao an-trano ary tsy afaka mihitsy zany na taizataiza tsy afaka fa ao amin'ny aosoa ihany vao tena maha-olombanina fa tsy afaka zany ianao na hoaiza mbola mafisiko mafy mihitsy satria nitety fiangonana maro vizaka zany amin'le zavatra ataoko tsapako hoe tsy mety io fa za tsy miraran'izany fa ataoko foana io na fedivana aman'olona io na fanangalana vadin'olona io tsy rarahiko zany fampitabitabany amin'ny arabe eny zany fa rehefa tafiditra tao amin'ny aosoa ka nareo namako rehetrarehetra nahitanara de gaga hoe fa ahoana ny ovanao tamin'ny fomba ahoana satria mbola miserasera amina izy hitako afa tsy hoe miaraka aminy fa hitako de mantany hoe fa ahoana ny ovanao ianao le ohatrin'iny de to de tsotra fotsiny tonga amin'ny aosoa fa tsy amin'ny aosoa tsy afaka zany na de ohatriny ahoana le définition le tena hoe olombanina indray aminareo milaza vanina zao eny ny amaritako anazy ne ny fitiavana zany zao tsy mivary tena kolaka tsy mivary mety hoe direct am'izay satria zany manadalanao de iny fanadalana ianao iny toa de mivadika fitaritanao anazy any amin'ny aosoa ary tiako tena détaillena tsara hoe ohatriny ahoana le famaritanareo le olombanina satria izay ny fototra ny tenenanareo hoe le fanabeazana tokony hitondra ho any amin'ny olombanina ohatriny ahoana ary zay satria tonga anareo zany le stadin'le hoe olombanina de tokony le izy zany rehefa tonga olombanina ianao de tsy mahay manao ny ratsy tsony tsy hainao tsony zany satria tao anatiny zany faratsiana rehetrarehetra zany ny ainany tena tao aloha teo tany aloha tany de rehefa tonga tato amin'ny aosoa amin'izay tsy mahay manao zavatra ratsy zany tsony ianao tsy mahay manao miady aman'olona ianao tsy mahay miteny ratsy ianao tsy mahay rehefa zavatra ratsy zany zao lehilahy hita masinao zao zany fa marikiriko tena marina mihitsy ane zany afaka tateraka eo amin'ny sehatra ny lehilahy ihany ve zany ne ny fitiavana aloha zao ny vanina sa mirehetrarehetra mihitsy satria taloha zao zay le tena tsy faritanareo menareo navaingana mihitsy hoe ohatra zao le hoe olombanina ny siriana zay ngamba hoe raha ny ampy manokana aloha zany de tany amin'ny tontolony tsy olombanina aloha zany taolo
atao aminatin'le plasy hoe tsy vanina tsy olombanina zany plasy nisy anaka za zany a natao hoe karazana zavatra ratsy aloha zany de tao amina daholo ohatra hoe le zavatra teny amin'ny tontolo ny fiarahamonina nisy ana teny ny aratsiana rehetrarehetra teny zany no raisiko de mipetraka tamina le anarana hoe tsy vanina tsy olombanina de rehefa tsy olombanina de mba naniry ny olombanina satria mba hitahita ny ray aman-dreny ihany koa mba hitahitako anao zany mahatsapa hoe tsy vanina io tsy vanina tena tsapako mihitsy hoe tena tsy olombanina ovina aloha am'izao tam'zany tena tsapako mihitsy hoe tsy vanina fa mba maniry olombanina tamin'izany fotoana zany de tatio arina moa zany a rehefa nandeha teny ny ora sy ny fotoana de nahita an'le toerana maha olombanina nefa de nandramako marina aloha le izy hoe tena hoe ho tonga olombanina marina ve za le tsy vanina ao amin'ity toerana anankiray ity de rehefa niditra tamin'le toerana anankiray a zay nahatonga na olombanina de tena hitako hoe tsy vanina tsony ty hoe ty le satria efa hitako daholo le faiblesse le fahalemeko tany avy taloha ty tsy vanina tamin'ity ao anatin'ny alatra tsy vanina ao anatin'ny jangatsangana tsy vanina ao anatin'ny fiarahamonina voakilasy isan'ny olona tsy vanina koa ia teo amin'ny toerana nisy anana teo amin'ny fianakaviana fa rehefa niditra tamin'ity tontolo hafa anankiray ity zay famokarana olona olombanina kosa nefa za de tsy tato amina tsony le tsy vanitoetra nana zany hoe tsy hitako tsony le halatra tsy hitako tsony le fitezaina fean zany de ohatra ny nory tato hoe tsy mahay ratsy tsony tsy mahay ratsy tsony nefa zay le tanjona tamin'le fanabiazana na de teo ny ray aman-dreny nanao de nanao no hafa ny ray aman-dreny de mipetraka teo amin'ny plasiny tsy vanina raha teo aloha za koa ohatra n'izany raha tany aloha tany de tena niaina tao anatin'ny faharatsiana tanteraka mihitsy mpiteny ratsy karazana dalàna maritra mihafa de niainana daholo moa zany satria mbola vanina mbola tsy tonga tato amin'ny aosoa de tsy mbola vanina mazava ho azy zany hoe tany zany aloha tena niaina ny faharatsiana rehetra raha resaka hoe fitiavana fitezana andresana aloha zany de tena hoe tsy nisy mihitsy tany hoe nanatsaranao fa ratsy be mihitsy niainana tany anatin'ny tontolo hoe tsy mahaolombanina zay fa rehefa za ndray tsy hoe tany hoe de nitsapatsapa hoe ho tsapaiko hoe aiza mety misy manavanina na mety atonga na olombanina fa tena niditra mihitsy niditra tato amin'ny aosoa mihitsy aloha ianao zao tany za koa tsy nahita tany satria nidirana daholo reo fiangonana rehetrarehetra fa tsisy mahafaky zany reo pasterana mbola manadalanao ndray satria anao manazikokely miditra ao za misy zavatra misy zany mijerijery mirava ny tanora mivory de anao tanorako nefa zavatra taon'ny paster ambadika ao ohatranay tena nandeha tany mihitsy ary nandoko volo ny tenako zao nisany efa mba nandoko volo koa tany amin'ny tany toerana volo ratsy raha ohatra zany hoe tena mahatsilamboty zany nametrahana le izy tam'zany hoe tao anatlengetsy ratsy tamin'ny lehilahy tam'zany fotoana zany tamin'ny hoe mbola tsy nisy mbola tsy olombanina fa rehefa tafaraka aty am'le olombanina ianao zany rehefa mahita hoe ato mesy ho fahamarinana am'izay de lasa olombanina ianao tonga taohatrin'ny fitiavana teo hoe ohatriny anazy ahoana fa nenao mihitsy ny avoakanao le tiako tenenina tiako tenenina hoe masika be le ray aman-dreny mifebe anao koa fa ianao nefa mahita hirika anaovana foana koa zay le tiako tenenina fa tsy hoe le mitovy an'le andry le ana le am'le hoe na masika takan'inona ny ray aman-dreny na manabe takan'inona rehefa teanao an'le zavatra ratsy ianao lasa foana mavita foana ianao de hitanao foana zany ny hirika anaovany vitanao foana ny ratsy rehefa teanao ianao fa rehefa nanatina ny aosoa am'izay za afaka daholo le ratsy rehetrarehetra raha mbola tany aloha zany faratsiana rehetra ataonao daholo mba misotro toka ny olona de mba migaka koa ianao de mifoka ny olona mifoky ianao ataonao daholo zany rehetrarehetra sady tsy tia vola tsy tia tena nefa tsy hitanao hoe tsara an'ele tsy hitanao fa na ianao ary mahatsapa hoe ratsy an'ele rehefa mamo azy zao de mianjery ery de inona zany le soa azoko rehefa avy mifoka zao de inona le soa azoko fa tsy tsapanao le izy tany fa rehefa nandray any ao aso ianao tena misokatra mihitsy hoe kay ohatra zao ke zany le tena atsarana fa reny tany aloha reny tena nafana raha amin'ny aosoaka mandalo tany fa tao amin'ny aoso zany ny fifaliana tsy mety mijanona mihitsy
varina be le izy sisy mihitsy zany hoe tsara daholo ny rehetrarehetra e tsy le ratsy taloha reny tsisy vitanao tsony tsy mahay manao ratsy tsony ianao zavatra netrarehetraaleovaaleovakombray ana fa so dia ho tapitra eto le fotoanatsika mbola tsy vita ry vonjy zao le izy zao le izy ny tena marina tena misy le mahatonga olombanina fa na dia nisy ara ohatrana manokana za zao mihitsy le mpitsako ravongoavo vanina ihany ianao zany taloha tsy vanina e tena tsy vanina taloha fa vanina ho ankehitriny taloha zany tena hoe niainan'izany hoe mitsako ravongoavy aby surtout gasy dia mba mitsakotsako ravongoavy dia tsy hen'ny dadasineny ratsy zany felaka amin'ny andrinao any an-trano zany hoe tsy natao le izy taloha satria matahotra bedy tandremana tsara mihitsy le zavatra mba tandremana tsara izy ty lohanankizy ara mbola angalarina ny ampianarina fa zavainy iny rehefa tonga ny an-trano satria veriny anahy fa tonga tao amin'ny aosoa za le fofona mihitsy ny tsy tiako za zao tsy tiako tsony le fofona sigara tsy tiako tsony le fofona rongony tsy fa vonjy miteny izany fa zany ake na mafisako le te hoe na mijerijery lehilahy zany ara tsisy mijery an'izany tsony na manadala raha tena tonga dia fitoriana indray aveo nytenenina anazy na ny lehilahy raha mijery vehivavy ihany koa efa madio be ny fijeriny fa tsy manana fijery araka amria tsisy an'izany tsony atao amin'ny aosoa sady ny amin'ny aosoa tena tsara satria izao tamin'izah mbola taloha tsy tao amin'ny aosoa pakao aminay foana ny avy any Tuliary dia rehefa pakao aminay zareo dia le miteny hoe izay ohatrao dia tena nifandriako zareo hoe ahitako an'izany hoe ahoana izany ao amin'ny aosoa dia modina siako plus tavela tao amin'ny varavarakely za amin'io miaraka amin'ny jipo kely ho zay hitako ireo izay tsy mitodika andro mbola tsy tato tamin'izay dia Tuliary mavahiny ao amin'ny toerana hipetrahanay foana zany ao amin'ny zokonay ao ambony dia zareo miteny zay tsy manao zao dia jerevako zany le fihezika ataon'zareo reto ve dia tsy ho taitra fa ao fa ho tsapaiko fa ataoko afa-baraky reto androany dia za manao an'io pôzy koa dia zanako ny zoko koa saiko mitondra telefony dao tsika roa hiditratro dia ho jerevantsika hoe ahoana zany milaza tsy mahay manota sady tsy mahay manota fa tsy mbola nisy lehilahy ho nandalovako ka tsy hitodika hijerena fa ndao dia ndao azy dia najana lasa zany reo mivoaka dia ny plus zany afenko ambaniko doro tonga ireo eniko ambony ireo fa tonga daholo ndao amin'izay tsika andeha hiakatra ao niakatra dia dia mandrio zao azafady fa misy zavatra ko tavelaty fa nafen'le zanako zokonay dia lasa i dia mandrosoa dia alaive sary amin'izay fa tratra sika eto reto androany ingaiko le kidoro angalako le tsy nisy nijery na lehilahy ray ary eo za mivoakaka hoe tsy nahay anakindry fa averintsika indray iny amanaraka izy dia narera ve dia tsisy nijery anany endrika any fa za ohatra zao lehilahy ve dia tsy hijery amin'ny pôziko amin'ny ohatra zao fa tsisy nijery tsara leo amin'ny aosoadika tsara le atao anao indray iza mo mitsamba ny atao amin'ny aosoa zany tena tsara mihitsy taloha raha fa ohatra hoe betsy ao dadasinena mibedy dia volasa izy dia fa tsy riana le any anaty vilany aloha dia valasa izy dia any amin'ny alapinana aloha dia ohatran'izay fa rehefa ao amin'ny aosana hoe mijery loka ary dia jereny dia vita dia laza tsisy le angalapinana kely aloha anina kely aloha afa kely marina any amin'ny resakana eny ary nafinaritra be niaraka taminareo filmo valo mianada loha hevitra fanabeazana fa fitiniko kely le izy hoe le fanabeazana araka ny famaritanareo anazy teo dia hoe manina moa izy teo nitanjona amin'le izy mba hatonga olombanina dia teo anareo nanazava hoe misy ny taloha azo atao hoe olombanina le olombanina tiana tenenina vokatry le fitaizana taloha ngambany dia mety hoe justa resaka eo amin'ny fahalalam-pomba zay ihany ny tena hoe nampiavaka ny zaza nitaizana taloha sy ny ankehitriny satria ny zaza taloha mahafantatra hoe misaotra rehefa misy manome mahafantatra hoe manao azafady rehefa mandalo olon-dehibe zay angamba le tena tianareo tenenina amin'le hoe vanina ny olona taloha fa raha tena zay no mahatonga namatotra foana teo amin'le fanontaniana hoe raha tena olombanina tokotrany ny fitaizana ny vokatry ny fanabeazana taloha dia tokony olombanina daholo ny atsiariana fa tsy mitombina zany
zany hoe za mahatsapa fa vokatry ny fanabeazana anazy a lasa ohatr'izao dia anaiky iova amina zavatra fa na lamaody ozy izy nareo na vanim-potoana ozy izy nareo na fivoarana rehefa fantako fa na tsara anaty na soa anaty na vanina anaty ka na inona fivoarana mivoaka eo a tsy mahavoasitona ana mihitsy zany satria ny zavatra voahoavy indray ve no atokisako noho ny zavatra efa iainako sy tsapako hatramin'izay fa azoko mihitsy ilay tianareo tenena hoe satria nareo anisan'ny teny teo hoe taloha tsy miarahaba ny ankizy fa ny olodehibe taloha miarahaba ny ankizy rehefa mahita olodehibe fa amin'izao lasa ny olodehibe indray no miarahaba ny ankizy kely ny ohatr'izay any hoe ilay fahalalam-pomba ny tena tianareo napita raha amin'izay lafin'izay aloha dia marina tokoa ilay fanabeazana hoe taloha malala fomba zay ngamba ny tena itenenantsika azy fa tsy dia hoe olombanina taloha ny fanabeazana taloha dia mitarika ny ankizy lasa malala fomba dia fany amin'izao moa zany ny voana lasa tsy malala fomba tendrayntsika teo hoe le kapoka no ny ala nefany a ny rahantsika nay zay na tonga na ny teny hoe tsy le resaka kapoka mihitsy le izy satria ohatra fotsiny tsisy idirany hoe tsy mikapoka zaza le ray aman-dreny amin'izao dia lasa ratsy taiza le zanany a fa raha ohatra ho azy zao hikapoka an'le zanany ary izy nefa ny zareo ray aman-dreny tsy manan-katao afa-tsy ny miloka manao karatra eo ampivoatokotany hitan'ny ankizy a dia narany ankizy iny avy eo nisy idiran'le kapoka ary ve le kapoka zany a tena hoe fanefena ny zanakitsika akatoatsika hoe itovy araka le mahavanina anao amina zany a ny ray aman-dreny tonga olombanina no tokony afaka hikapoka ny zanany satria lasa dressage fisotomana n'le zaza hitodika zany le kapoka hoe ohatra zao fa raha ray aman-dreny manana fitondra tena ratsy kosa aloha sarotra be zany hoe le ray aman-dreny mpiady mivady lava pisotro toka nefa le zaza kapohana rehefa maditra mamenatra nge zany hoe zanako kapohanao nefa ny ataonao hafa fa matoa ianao mikapoka zanaka ary tenin'Andriamanitra hoe aza mitsitsy sy ratsakazo amin'ny zanaka tiana matoa zany ianao mikapoka zanaka tianao ny zanaka ho tonga mivanina ohatranao dia marina be ny filazanareo teo hoe ato amin'ny ahosoa ihany vao tonga olombanina tsy mahay manao ratsotsony dia izay ilay hitomantsika ny olona rehetrarehetra ny ivelany ihany hoe manatona ny ahosoa satria tsy tafaverina mihitsy tsy tafapetraka zany ny fanabeazana tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany rehefa tsy miaraka amin'ny ahosoa ny ray aman-dreny satria marina le teo hoe fototra amin'ny ray aman-dreny fa raha le ray aman-dreny kosa ray aman-dreny tena mivary lavy sy ny sisa tsy mandeha zany tsy mandeha amin'loana dia nefa ny rahantsika malala hoe tena any amin'ny fivavahana any am-piangonana marina no efa alemena le saina hoe tsisy an'izany olombanina sy tanteraka izany fa olona mandeha tany nareo a tsy maintsy manota dia ahoana moa zany za zao tena mamevahana be an'ny ankizy hoe aminany atao hoe zoan'ny ankizy a dia zoan'ny ankizy no miteny ray aman-dreny raha mibedy azy nefa ray aman-dreny mpanota hoe inona ny mahasamy hafa atsika ataona ray aman-dreny ataoko hoe ilay ray mpianakaviana tsy manan-katao afa-tsy miloka misotro dia izy ataony ahoana moa ny bediny zanany hoe ianara tsara nareo araho tsara zay tenena nareo a fa zoan'ny ankizy ny mamaly hoe ary nitokanao ahoana ny ray aman-dreny a mijangajanga fantatry ny zanaka zany dia ahoana ny ananaran'le zany ray aman-dreny zany ahoana ny bedesany any zanany hoe nareo aza mba manambady raha tsy vito io fianarana io raha tsy zao io raha tsy zao atao ahoana ny andrayan'izany na le ankizy sarotra aminazy ny andrayan'izany hoe nareo ary atao hatrany efa misy any mama mbola makary ihany nareo na mama efa misy any dada mbola mitsorika fa zany hoe le ray aman-dreny mihitsy no efa mpanota voalohany a dia lasa nanota ho azy le zaza tosy nareo hoe vokatry le vanim-potoana ny voatra ny voatra izay le hoe ny ratsy meratsy hatrany dia lasa tena hoe zany hoe rehefa le ray aman-dreny efa alemeny le mpitondra fivavahana hoe tsy maintsy manota dia manota hatrany dia tsy possible mihitsy ny hoe
ianao manota dia ny zanaka ao kapohanao mba olombanina tsy mitombona mihitsy zany zany hoe raha tena fehezina ny resakintsika dia ny fototra tena mahatonga n'le fanabeazana simba dia miainga atao ampitondra fivavahana ny fototra natonga ny fanabeazana simba dia ny fidiran'ny fivavahana tamina firenena anankiray zay natonga ny tôly taloha hoe ny tainombo mivadika ary tsisy mangalatra fa nahazo angalany loatra tsy dia tiako le izy dia ohatran'izay zany saraiso fa rehefa niditra le fivavahana nanomboka teo vao tena hoe potika daholo le sain'ny olona vao may nivadika tanteraka vao may nivadika biby vao may tsy vanina daholo dia tsy maintsy fivavahana ihany maharava fivavahana satria fivavahana natrokisan'olona fivavahana nampanota Andriamanitra ny vavahana le nampanota tsy maintsy misy anankiray koa zany ihany mitsangana mandrava fahotana voarava le toetsaina voarava le fanabeazana tsy mipetraka amin'loany araka le loha hevitrareo dia zay no tokony ho karohana ka io zany na isy ministera ninona na isy ministera ny fanabeazana na isy inona tsy tafapetraka zany zany hoe tanora olombanina zao olombanina ratsy ao amin'ny ahosoa irery ihany satria le fahotana mihitsy aloha ny ravana satria ianao le milaza mpanabe mihitsy anie ny tena manota dia ataonao mpanota ahoana ny te raha ianao zao mipety ale zanakao dia le zanakao nefa raha anytany hoe andrineny misy fivavahana dia tsy manota intsony ony dia tsy maintsy amaly ianao azameno an'izany fa aiza koa nisy tsy hanota zany nefa ianao avy eo miteny hoe tsy lany manao zao ianao dia tokony amaly le zaza hoe aiza koa nisy tsy hanota zany reneny tsy maintsy manao an'izay le izy tsy haiko raha azonareo le izy zany hoe tsy voava mihitsy ny olana ny fanabeazan'io raha tsy ao amin'ny ahosoa irery ihany tsy tratra ny tanjona hoe metraka olombanina amina firenena ray izany na amina sosiete amina fiarahamonina amina tokantrano ratsy ao amin'ny ahosoa irery ihany zay le anisan'ny tanjony fandaharantsika le hoe ampiavaka mihitsy hoe inona ny vokatra azo rehefa miaraka amin'ny ahosoa inona ny vokatra azo avy amin'le fampianarany ahosoa zay hoentin'ny ambasadeurany ahosoa elia dia izy nareo moa zao teo nanamafy raha zay sary tenenareo zay amin'izay zany niverenako sy anontaniako anareo dia hoe nareo izy nareo tsy mahay ratsotsony tena olombanina sy ny sisa any amin'ny fivavahana hafany mety misy mitovy amin'ny kahany fitiavana manao hoe za koa ki makorela taloha mpivaritena moa zany fa direct be ve za fa nytaniako avy hatrany amin'ny fitiavana ianao ny teny teo hoe za taloha mpivaritena dia afaka zay zany ny fanampirofonao fa hoe afaka amin'ny fahotana dia nefa ny za tsy d'accord amin'izay satria ny antony misy olona koa any amin'ny fivavahana hafany milaza fa mpivaritena taloha fa afaka ahoana zany le navahanao anareo roa ahoana zany ny fomba ahafahanao mampita hoe inona ny tsy itovizanareo roa satria raha zay sary zay dia mitovy ihany inona mety tsy itovizanareo roa raha raisy koa ohatra hoe alaiko nareo roa dia aveliko anoloana ampilelahy ohatra nareo le milaza fa afaka tamin'ny fivarotan-tena inona mety tsy itovizanareo tsy itovizanay aloha dia zao iny tsy mahita vola fa vao mahita vola iny dia lasa fa zara vola zany tsy amin'izany tsony mihitsy ny saiko ka izy nefa efa nilaza hoe afaka fa vao mahita vola iny lasa foana ianao zany garanti an'izay za tena migaranti an'izay mihitsy satria na fitiavam-bola ry nge tsisy tsony ato amiko zany hoe ny ratsy rehetrarehetra zany rehetra mihitsy na fedivan'aman'olona tsisy tsony mihitsy zay zany ny fiaina dia tena lasa olombanina tanteraka tena lasa zay misy afaka mety fanamariana ataonareo hoe mampiavaka anareo amin'izay mety milaza misandoka fa hoe izy koa afaka amin'ny fahotana miavaka zany raha hoe ny amin'izay resaka izay aloha raha jereko hoe tena misy hoe resaka sigara ohatra samy milaza fa afaka ary tena samy tsy mivoaka tokoa fa ty olona anankiray ty za ohatra le izy ao amin'ny ahosoa le fofony ara tsy tiako tsony mihitsy n'le sigara fa ito indray tena tsy mifoka fa miaritra be izy amin'le tsy mifoka fa mbola te hifoka fa saingy miaritra indraindray mety fahasalamana no tsy foany azy mety miaritra izy hoe tena aloha raha nga hiaritra fa rehefa tena tokoa rehefa tena mafy le ataka
tafaverina foana amin'ny miafina zany hoe tianareo tenenina hoe raha vo tsy tena afaka tanteraka atao amin'ny aosa dia miverina foana ka le zavadratsy mandeha anakiraika hoe raika fotsiny zavadratsy ny anafanany olona anakiray ohatra hoe mpisotro toka fotsiny dia afaka le mpisotro toka dia hoe afaka izy tsy izay le izy fa ny zavadratsy any ivelany any angeka mandeha amina manjatony amanjatony tsy voaisy zavadratsy dia le zay zava izy rehetrarehetra mihitsy ny tsy ao aminao tsony zavatra any ivelany mantsy miala aty amin'ny etapy a izy dia miditra satria zany tsy hoe ny ato amin'ny aosasany tsy hoe afaka tamin'ny sigara dia tsy mpanotany dikan'izay fa ratsy rehetrarehetra mihitsy ny tonga dia ato amin'ny aosa koa raha mihoatra an'le eo aloha raha matoa zay so tafaresaka taminy teny anosy be dia ozy izy hoe zange za zany nitory taminazy dia ozy izy zange ozy izy efa zange mpamisavy be taloha fa efa afaka zao dia inona zao ny asanao makorelina ohatr'zay le izy masamy hafa anazy koa ny atao amin'ny aosasy le milaza afaka any le milany ato amin'ny aosa zao tonga dia tsy sainy daholo mihitsy ny ratsy rehetrarehetra tsy tiantsony na any amin'ny takona ary izy ano mihitsy ary izy ny tsy manao fa nen'le olona milaza afaka any amin'ny hafany mody any masin'olona izy mody za reto afaka amin'ny sigara za reto afaka amin'ny toka fa any amin'ny takona any izy misotro ihany zay tonga dia mampiavaka be an'le atao amin'ny aosa ny atao amin'ny aosa zany naiza le anao tsy mahay ny ratsy tsony ianao naiza na any amin'ny afina indrindra tsy mahay tsony ianao fa reny milaza afaka any reny rehefa tsisy mahita reny manao ihany reny ary very ny atona tsisy mahita any amin'le tsisy mahita tena mipetraka le hoe lasa olombanona azy izy rehetrarehetra sorana be dia be moa zany ny ambasadeurany aosa elia satria izy zany zao le tena ray aman-dreny na vitananao an'le fanabeazana na tonga ny rehetrarehetra olombanina satria na mpahafantariny any aosa tsika rehetrarehetra dia tamin'ny alalany aosa afaka amin'ny fahotana zany hoe mitombina be mihitsy le hoe tsy manota intsony misy zany le amin'ny aosa zay torininy ambasadeurny aosa misy le ianasatsika rehetra ny any atokantrano zany anantona ny aosa indrindra ho anao ray aman-dreny sahirana be mihitsy ny amin'ny fitaizana ny zaza dia ianao aloha ny mila lasa olombanina voaloha mba hahatonga ny zanakao ho lasa olombanina aizanao mitaizany zanakao dia manatona ny aosa dia atianao mahita le tena ray aman-dreny afaka hitaizanao afaka mamaritra tsara le définition ny antsona hoe fanabeazana tsy atiany ministerany fanabeazana fa atiany tena loharano ny fanabeazana zany ahafahanao tonga olombanina ary anisany hoe ady sy tanjona eto amin'ny firenena zany hoe ahatonga ny olona olombanina matoa mametraka hémorragie hitafika etseria dia fiarovana ny olona tsy hanao ratsy reny dia nefa misy le solution manantona ny ambassadeurny aosa zay adia elianareo lama ny sécurité rehetrarehetra lasa olombanina ny olona rehetrarehetra dia zay indray ny raha atsika tamin'ity androany ty mankasitraka be dia be anareo valy-mianada nafinaritra ny fiarahana nafinaritra ny lesonantsoana manatona ny aosa dia tsara be ny fanabeazana anao lasa olombanina dia mirary anareo valy-mianada mba tafiaraka amin'ny aosa mandrakizay dia olombanina foana mandrakizay ary hitory an'izay atsarany aosa zay amin'ny rehetrarehetra mihitsy ampiseho ihany koa maha olombanina tsy hitsanga menitra fa samy joro mihitsy hoe zao zay le olombanina ao amin'ny aosa zao zay le tsara fitaizana atao amin'ny ambassadeurny aosa elia dia mametraka veloma amin'ny heriny anito izao indray veloma tokoka korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny siriana Andriatafina Valina. Korana moraly